voalohany na hoe lasitra hoy isika. Ny voalohany de hoe ny fiangonana dia naorin'ny tompo fa tsy olona. Mety tsy hamaky ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izay intsony tsika satria efa vita tany aloha zany fa manjary lasa famerenana be. De ny faharoa de hoe naorina tamin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ny fahatelo manana ny fahefan'ny lanitra le fiangonana io. Ny fahaefatra miaina sy manaraka ny fahamarinana tsy misy kilema na ny fampianarana tsy misy kilema. Ary ny fahadimy farany dia manana ny herin'ny fanahy masina. Ireo no fototra dimy nandrafitra ny fiangonana voalohany, izay tokony ho fototra dimy ihany koa handrafitra ny fiangonana farany. Ka zay mafeno an'ireo fepetra dimy ireo ary no holazaina tsy ampisalasalana eto fa tena le fiangonana farany. Fa raha misy kosa no tsy feno na de ray ihany arany tsy ao mbola tsy izy. Ka ny fiangonana misy anao zany na hoe fiangonana tarihanao ihany koa raha ohatra ka ampitarika fivavahana ianao, jereo hoe feno ireo zavatra dimy ireo sa tsy feno. Sao de sanatria tsy ampy na indrindra sao de sanatria tsisy na iray ary am'ireo dimy ireo. Ka raha sanatria zany hoe tsisy na iray ary na hoe misy ihany fa tsy ampy de mbola samy manaiky amin'ny fitiavana sy amin'ny fanetretena hoe aika ny atsika tsy fiangonana farany. De rehefa toranao zay zany hoe etsy le fiangonana farany, miazakazà makany raha teo hovonjena sy teo arovana amin'ny fahatezerana farany. Eny ary, nefa nolazaiko taminao moa de hoe izaho manokana de efa nambaran' Jesosy tamiko sy efa nasehoan' Jesosy tamiko lay fiangonana farany. Ary za zany am'izao tsika miteny zao efa mahalala, fa araky nambarako teto moa de hoe sarotra be amiko ny tonga de teny ry le izy na iry le izy fa niainga tamin'ny fandalinana sy ny fanaporofona ara-baiboly aloha no nijerevantsika de avy eo ampitaitsika amin'ireo fanaporofonareo fotsiny lay fiangonana olazaiko eto de hoe tena izy sa tsy izy. Le zavatra voalazan'ny baiboly ary raha tao amin'ny filazantsara ny Matio no nijerevantsika le hoe naorin'ny tompo fa tsy olona de Jesosy mihitsy no niteny tamin'ny Petera fa hanorina fiangonana. Ary Petera no hampanataterahany an'izany. Petera mantsy ilay vato zay iorenan'ny fiangonana araka ny tenin' Jesosy. Zany hoe tahaka an'izay koa lay fiangonana farany. Misy olona nitenenan'i Jesosy mivantana ka nilazany fa hanorina fiangonana. Fantatro zany olona zany ary ny masoko no nahita, ny sofiko no nandre ny teny ny fanaovan'i Jesosy Kristy taminy. Zany hoe io lehilahy io zany, satria lehilahy aloha le izy aleo tonga de tsorina ny marina. Zany hoe raha ohatra zany ka fiangonana ka tariam-behivavy aloha le ao aminao de efa mihitsana zay le aindisy anankiray. De fanetretena ho anao aneke hoe tsy izy tsika ry zareo andao hitady an'le tena izy. Zay no toe-tsaina tiako ao anatintsika rehetrarehetra. Ka io lehilahy io zany zay tena hoe niresahan'i Jesosy mihitsy de hoe hanao fiangonana ary nomeny baiko, tena nomeny baiko hanangana fiangonana. Zany lehilahy zany. Raha izay, faharoa, aza mbola maika aloha ianao hoe iza le lehilahy, aiza le fiangonana, fa ho tany saiko daholo aloha ireo zavatra dimy de rehefa avy eo holazaiko aminao akapokaray fotsiny hoe ranona le izy rery le izy na irery le izy. Ny faharoa de hoe naorina tamin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Le mpaminany aloha zany tsy resantsika satria efa fantatra fa misy mpaminany tao amin'le fiangonana ary zay koa vavolombelona nahita zany zavatra zany. Ny zavatra anankiray resahana zao de ohatra hoe tamin'ny fotoan'andro anankiray izay nanaovana fotoam-pivavahana rehefa nomeny Jesosy Kristy le baiko ho an'io lehilahy io de nanomboka nanao fotoam-pivavahana izy de iny fotoam-pivavahana voalohany iny no fiorenany lay fiangonana tamin'izany fotoana zany. Baiko ny Jesosy Kristy io de tao anatin'ny fotoam-pivavahana io nisy mpaminany tao. De be ny afatra ny lazainy satria zay moa natao hoe mpaminany olona ampitondrain'Andriamanitra ny teniny na afatra avy amin'Andriamanitra ampitaina ho an'ny olona. Ny zava-mahagaga anankiray fotsiny resahako aminao ny asan'izay mpaminany zay tamin'izany de zao. Nisy vehivavy anankiray be voka be, asa na embolana io na mahery tamin'izany fotoana zany. Tamin'izany moa mbola tsy de nalaza ny ekografia, mbola tsy de nalaza ny fitarafana isan-karazany.
fa am'izao fotoana zao moa efa be dia be voapivoaka 3 volana ny olona na efa-bolana de efa manao échographie de tenenina hoe lasa vavy ny zanaka ao fa tam'izany mbola tsisy ny échographie de zao io vehivavy io a de nitenen'le mpaminany hoe lanja zao akibonao ka mifalianao raha lany ny irinao de laka le vehivavy asa 3 volana taty arina na 2 volana inona tokoa lany zanany zay fotsiny pirofo a mikasika an'le mpaminany misy mpaminany zany eo fa le apôstôly zany resantsika hoe misy ve le apôstôly sa tsy misy tena misy ary le lehilahy zay ny resahany Jesosy Kristy neniko anao teo izy no apôstôly ka oka aloha azava ny resaka le apôstôly eto a be dia be no milaza ny tenanao a ankehitriny ary fantsika zany zavatra zany fa saingy zao ny sy ny resahako aminao etona de tso reto avy ny fatarana ny apôstôly tena ny anankitelo voalohany tena Jesosy Kristy no mifidy mivantana ny apôstôly ohatrandry Petera ry Jakoba ry Jaona sy ny rehetrarehetra reo apôstôly rehetrarehetra ao anaty baiboly reo entre-parenthèse aloha tsy nisy ny apôstôly vehivavy zany hoe raha misy milaza ho apôstôly amy fiangonana misy anao ka vehivavy tena raiso a le teny napetraka hatramin'ny fiarahantsika foana hoe aza mety fitana ianareo misy apôstôly vehivavy zany tena tsy misy apôstôly vehivavy fa fitaka zany tena fitaka zany manarak'izay zay le hoe novidiny Jesosy mivantana faharoa Jesosy mihitsy koa no nanositra ireo apôstôly reo ka raha ohatra zany a le fiangonana misy anao milaza ny tenany hoe misy apôstôly ao kanefa io milaza tena ho apôstôly io a olombelona ny nanositra an'io ary olombelona ny nanokana an'io a diso zay ny evanjelistra ny mpampianatra ny mpiandry reny no azony olombelona atokana fa zany apôstôly zany tsy olombelona mihitsy nomena baiko hoe atokany reo ataovy apôstôly diso zay tena diso zay de meteza ho atsika anaiky amin'ny fanetretena zay le fitiavana ilaiko ao anatinareo zay hoe te hamonjy ny fenanao ianao te hanomana no avinao ianao te hiaro ny tenanao ianao manetretena zay ny fomba fifidianana apôstôly a Jesosy mifidy azy mivantana Jesosy ny nanositra azy mivantana ary farany Jesosy ihany koa no nampianatra azy mivantana Jesosy Kristy no mampianatra azy mivantana de zay mahafeno andreo zany no azo tena lazaina hoe apôstôly fa raha mbola hoe olombelona na milaza ho mpaminany ary izy de hoe eo ianao atsangana ho apôstôly ozy Jesosy Kristy fahadisoany zany tena fahadisoany zany tsy olombelona mihitsy ary tsy mila mpanalalana ny tompo rehefa mifidy apôstôly tonga de directa ho ny fitenenana ka zao ary le lehilahy nomeny Jesosy Kristy baiko efa aty am'le farany tsika zao le fiangonana farany fa tsy ny apôstôly taloha tsony le lehilahy nomeny Jesosy Kristy baiko anangana fiangonana ary ka nasainy nanao fotoam-pivavahana de io ihany le apôstôly fa izay tena nahita mihitsy hoe Jesosy no nifidy azy ny resaka tamin'ny vantana ary Jesosy no nanositra azy fa tsy olombelona ary izy tsy mba nampianarin'olona fa Jesosy no nampianatra azy misy ary le apôstôly tanteraka zany le anankiroa zay le hoe naorin'ny tompo fa tsy olona misy apôstôly sy mpaminany na hoe naorina tamin'ny fanorinan'ny apôstôly sy ny mpaminany de ireo ny tena lehibe an'le fiangonana am'izao tsika miteny zao fahatelo inona moa le indisy fahatelo to am'le fiangonana voalohany de le hoe manana ny fahefan'ny lanitra le fahefan'ny lanitra resahany eto raha ndraisitsika zao le tenin'Andriamanitra tamin'iny de le hoe omenanao a ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ninninona vanao aty de vana any an-danitra zay fehezina aty de fehezina any an-danitra zany hoe le fahefana eto a de tena fahefana hafa zany hoe karazany hoe fanelanelanana ny lanitra sy ny tany satria le zavatra ety an-tany entin'le fahefana makany an-danitra de ekena de raha eny fahefana ny danitra indray no entiny ety an-tany de le mpanelanelana no mampidina azy ety an-tany ohatr'izay le fahefan'ny lanitra le fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra nanan'andro Petera zany a sy ny apôstôly rehetra ary izay koa mahafantatra am'izao fotoana zao fa tena lay lehilahy zay apôstôly ankehitriny no fidiny Jesosy mivantana izay azo heverina hoe fototra iorenan'ilay fiangonana farany amin'ny olombelona fa ny tena fototra de Jesosy Kristy de fantatra zany io lehilahy io a
de manana ny fahefany lanitra io. Meko anao ny porofo. Ny fahefana zany de tsy araky ny fiheveran'ny olona anazy. Fa asa raha tadidinao a, nisy tantara ao anaty baiboly zay tsy vakiko moa noho ny akeliny fotoanantsika. Fa misy tantara ao anaty baiboly nitory ny apôstôly Paoly de nisy olona tsy ndrin-javatra reny nanelingelina anazy de nefa le fitenenana amin'io ohatrany hoe fiteny marina. Ohatrany hoe manamarina zavatra ataon'ireo apôstôly Paoly reo. De tezitry Paoly tamin'izay. Apôstôly ty Paoly ity ary Jesosy ny mifidy an'io mivantana. Efa niteneniko teto zay. Tezitry Paoly de nataony ela mihitsy le olona tamin'izay de nozoniny. De rehefa nozoniny de lasa jamba. Tonga de jamba teo ny eo ihany. Zay le fahefana resahako zay. Afaka mitondra fitahina ho an'ny olona ary afaka mitondra fanozonana ho an'ny olona. Zany nge tsy hain'ny olona ety an-tany. Hoe ny olona ve de hanozona de zay tenitenena hoe de ho tanteraka? Si na hoe tondra fitahina de hoe engane mba hahita an'izao ianao de ho tanteraka ve? Raha tsy misy ny fahefan'ny lanitra tsy tanteraka zany. Ka zao ihany koa no izy. Risaka iza malala isany zay mijery zao fandarana zao. Io lehilahy ankehitriny io de zao ny teny nataon'i Jesosy taminy. Tena izay ho nahita, izahay nandre. Vavolombelona. Zay le niresahako anao, za nge efa nampisehoan'i Jesosy anio. Za zany efa nahalalatra amin'ny ela fa ianao mbola tsy malala de ampahafantariko ianao zao. Fa io lehilahy zay nividian'i Jesosy manokana io sy nosorany manokana io de zao ny tenin'i Jesosy tamin'io. Na iza ho tahinao dia ho voata tokoa. Ary na iza ho zoninao dia ho voaozona tokoa. Inona moa manalavitra an'izany? Inona moa mampifanalavitra an'izany le an'ny apôstôly Paoly teo? Sy le andry Petera le hoe omeko anao fanalahidiny ny fanjakan'ny lanitra? Tsisy. Fa de nomena fahefana ary zany lehilahy zany ankehitriny. Raha mitaha olona izy de tena ho voata le olona. Raha manozona olona izy de tena ho voaozona le olona. Ary zay tena vavolombelona. Afaka manambara sy manapirofo fa tena nisy avokoa zany. Nisy ny nahazo ny rehefa nitenen'ny vavany. Nisy nahazo ny fanozonana rehefa nitenen'ny vavany. Tena izay vavolombelona zany. Vavolombelona zany ary zany lehilahy zany ary no efa nivavaka. Tena tadidio kely ny titena. Efa nivavaka zany lehilahy zany ray taona mba tsy hisy orana ilatsaka mihitsy. Zany hoe ny marina mbola nanao fiangonana zareo tamin'izany fotoana zany. De le fiangonana mbola tsy nitafo. Ny fahavaritra nefa efa antombotra ary efa mandona ny orana. Efa nisy orana anankiray nilatsaka ary tamin'izay raha tsy diso ny fitadidiako. De nivavaka ity lehilahy ity tamin'izany. Nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra mba tsy hilatsaka aloha ny orana raha tsy voatafo le fiangonana. Asa teo amin'ny ray volana sy tapany teo eo no nikarakarana sy nanomanana le tafom-piangonana zareo tamin'izany. Fa voatafo fotsiny le fiangonana androany ny ampitson'iny avy le orana. Tena vavolombelona ny amin'izany zahay. Tsy zay ihany fa mbola betsaka, tena mbola betsaka fa tsy afaka hitantara be dehibe zahay. Fa ny teny tokana fotsiny de hoe vavolombelona ny amin'izany zay risakaiza tiana isany. Zany hoe efa tena misy le fiangonana am'izao tsika miteny zao. Fa manapirofo aloha hoe tena iray tamin'ireo apôstôly marina. Raha tanteraka zay zavatra telo, inona indray le fahaefatra? Ny fahaefatra de hoe manana ny fampianarana tsy misy kilema. Na ny hoe fahamarinana tsy misy kilema. Io moa le niresahako hoe fa naminany tany aloha tany ny apôstôly Paoly hoe tsy ho zakan'ny olona le fampianarana tsisy kilema io izy any arinany. Ary inona tokoa? Zay aneny mahatonga ny karazam-piangonana maro de maro isan-karazany eto an-tany. Satria tsy mahazaka an'ilay tena fahamarinana tsisy kilema tsy amboamboarina ao anatin'ny soratra masina izy. De samy mandeha araka amin'ny filany hoe ny anay zao mety aminay, zao mahatsara ny anay, zao ny tianay, zay le hoe araka ny filany. Fa ny tena fiangonan'Andriamanitra nefa zay niainga tamin'ny andron'ny apôstôly de niaina sy miaina amin'ny fahamarinana atao hoe tsy misy kilema. Zany hoe zay voasoratra ao anaty baiboly, tsy analana, tsy anampiana, tsy ambamboarina. Zay. Ka le fiangonana am'izao ihany koa sy ilay lehilahy zay nofidian'ny tompo mitondra ny fiangonana ankehitriny io. Zay koa vavolombelona manamarina fa tena Jesosy no nampianatra azy. Tena Jesosy no mampianatra azy mivantana. Tena mivantana ary zany lehilahy zany tsy nakany amin'ny ekôly biblika tahaka andry Petera.
tsy nandalo am'zany atao hoe collège pastoral tahaka andry Petera, tsy nandalo am'zany hoe fianarana teolojia tahaka andry Petera. Petera nefa anarato ny asany, tsy manana diplôma akory zany lehilahy zany, kanefa dia nifidiany Jesosy ary nampianariny tonga alohan'ny fiangonana. Ohatran'izany koa lay olona am'izao fotoana izao. Tanteraka ihany koa le fahaefatra. Ny fahadimy farany dia zao, manana ny herin'ny fanahy-masina. Io angamba tsy resahana be dia be fa dia hoe tena misy ary mipirofo ny resahako aminao. Tao amin'izany no efa nisy ny hoe olona 10 taonany maro tsy niteraka, lasa niteraka. Ny olona efa tsy nahay teny, lasa nahay teny. Be dia be zany le herin'ny fanahy-masina, fanasitranana moa tsy resahana, ny fahagagana isan-karazany tsy resahana. Feno ao anatin'io ny zavatra dimy. Fanontaniana farany sisa dia hoe izy ary le izy ry pastera mba tiana io fantatra. Zao aloha mba anontaniako anareo hoe inona no antony tianareo hafantarana azy? Voalohany, raha fantatrareo izy dia ho arahanareo ve? Zay aloha ny tsara indrindra, satria zay ny fepetrany raisitsika raha te tsy ho tratra ny loza fito isika. Faharoa, fa raha fantatrareo kosa izy dia sao dia sanatria tsy ino ve nareo sa atao inona ny hafantarana azy? Fa na izany na tsy zany, za moa tsy maintsy ilaza satria atao hoana moa ny ampifilafilan' zany satria famonjena ho antsika izy ty. Tsy maintsy ahariary ary tsy maintsy aparipary. Alohan'ny tenenako azy nefa dia zao, ninonao ve ny zavatra niteneniko hatramin'izay ka hatramin'izao? Raha nino andreny ianao tonga dia resy lahatra ianao raha vao mino aho, raha vao miteny eto hoe ry le izy. Raha tsy nino andreny ianao za zany tena mino hoe tsy anaiky an'ity teniko ty mihitsy ianao. Dia rehefa tsy anaiky an'ity teniko ty ianao dia za zany mino hoe tsy ahafantatra an'le izy na roviana ianao. Ka mino ary tsika sa tsy mino? Zay aloha mba anontaniako kely dia valio ao anatintsika ao. Zao ary, ny fotoana moa efa kely dia kely sisa fa dia zao, olazaiko anao le izy. Tena olazaiko anao le izy. Tsy iza ary le fiangonana, ary tsy aiza le fiangonana, fa raha samy te hafantatra tsika rehetra dia amin'ny fanetretena lehibe ary amin'ny fifaliana sy fahasoavana be no itenenako hoe ity vitaony asan'ny fahamarinana ity, zany rehetrarehetra resahako aminao zany. Ity hoe vitaony asan'ny fahamarinana ity. Raha tadidinao ny zavatra nitantarako tamin'ny fiandohan'ny fandarina ho an'izay efa nahita, tonga dia mifameno amin'ny zavatra niresahako androany zay mbola tsy niresahako hatrizay. Ary zao lehilahy manatrika anao zao, ilay hoe nofidiany Jesosy mivantana, nisehony, nomeny baiko, nosorany tanany mivantana ary nampianariny tsy nampianariny olombelona. Dia ozy izy aho hoe mino amin'izay ve anao sa tsy mino? Engany mba ino daholo tsika rehetrarehetra, tena engany mba ino daholo tsika rehetra. Ty misy tena anankiray farany anaporofoko an'le izy. Jesosy Kristy zany no niresaka tamiko dia za daholo niresahany an'ireo zavatra rehetrarehetra niresahako taminao tereo. Raha ny teny izy hoe zay tahinao dia voatady koa, zay ozonao dia voazona. Za niresahany an'izany. Za le nampianariny mivantana tsy nampianariny olombelona. Za le nomeny baiko hoe manaova fotoam-pivavahana anamasinana dia nanomboka tamin'izany fotoana izany no nisy ny fotoam-pivavahana ary nitsangana teo, nanomboka teo ny fiangonana vitaony asan'ny fahamarinana. Mbola tsy fiangonana izy tamin'izany. Ary hatramin'izao moa tsy fiangonana fa dia hoe fikambanana